Ny vondrona parlementaire manohitra ny politika ny gouvernement no mpanohitra ao anatin'ny antenimieram-pirenena araka ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nambaran'ny fanapa-kevitry ny laharana aotra efatra tsipika ACC bara AV navoaka ny ACC ny herinandro lasa teo. Mikasika io indrindra dia nitondra ny fijery ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina filohan'ny antoko fafy ao anatin'ny Mapara miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Andray ny toeram-panohitra ve ny antoko Mapara miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Tsy mpanohitra amin'ny fitondrana hatreto Mapara fa mitsikeran'ny tsy mety hita hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina filohan'ny antoko fafy. Raha fijery mpanao politika ity dia tokony vondrona parlementaire nanohana ny candidat resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no mpanohitra. Ny lojika ny zavatra eto Madagasikara ny atao hoe mpanohitra dia le olona nandray anjara tamin'ny fifidianana dia tsy lany izy avy eo. Dia rehefa tsy lany izy dia toeriny lay nataon'ny lelany le fotodrafitrasa na ny politika akapobean'le nentin'ny lelany satria everiny fa hoe tsy tokony ho lany iny tsy mety iny fa ny azy mety. Raha tokony ho mpanohitra zany teto amintsika satria izay Mapara dia nanohana 100 amin'ny filoha Rajonary Mampianina. Ny tokony mpanohitra zany teto amintsika lojika dia ny Ankolafy Ravalomanana zay tarehan'ny candidat Andriamatoa Jean-Louis Robinson satria izy dia laza mihitsy tsy maninina fozaorana endasina sy ny sisa tsy mety io mpangala-bato. Dia rehefa tsy lany izy nanana député dia tokony toeriny io dia voalazan'le lay texte moa zany na io le lahatsoratra milaza ny fiaim-panohitra io mitondra vahaolana zay zany izy io dia manana anjara fitenenana ary manana zoa ny mpanohitra ny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny zavatra nisy nefa ankehitriny dia zao lay tokony ho mpanohitra lasa misolelaka tamin'le fitondrana izay tokony amin'ny efakatsosokevitra tsara ao an'le fitondrana nailika ary efa nailika izay dia tsy mbola mpanohitra amin'ny Mapara avekeo tsy mpanohitra amin'ny fitondrana napetraka ay fa izay kosa manitsy sy mitsikera an'lay zavatra tsy mety eto amin'ny firenena tsy fanarana lalam-panorenana ohatra anisan'ny nampisara-bazana teony tsy fanajana ny 5/4 fandavana ny antenimieram-pirenena ary fananganana zany ao anaty sabotsy lahady amin'ny fivirina tsara-potoana azo natao ara-potoana sisisa dia zay no toerinay ka raisina ny fanazavany tamin'ny ACC hoe ny atao hoe mpanohitra dia vondrona parlementaire tsy manohitra n'lay politika akapoben'ny fanjakana zay mety ny premier ministre atao ka ny akapiasan'ny député rehetrarehetra atao nge na ny mbola tsy nisy moa tamin'izy mitondra ny tao ny vondrona parlementaire ASVM ny karazan'ny député rehetra atao nge nitsikeran'io daholo ohatra mini mémoire kely natao tamin'ny teny frantsay tsy azo antenena fa tsy le mpisolelaka vitsivitsy reny any nidikan'izay zany raha zay no atao dia mpanohitra tao indrindra raha le vondrona parlementaire vomiforona zao reo ary. Taorian'ny fanazavana neto fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ny lalàna amin'ny fempanohitra hatreto dia mbola tsy nisy ny vondrona politika nilaza fa mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena mbola mijanona malalaka hatrany araka izany ny toeran'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena.